Nitatitra ny solombavambahoaka ny Antsirabe ho tanterahina ny sabosy ho avy izao amin'ny Magro Avaratsena. Tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara, variana amin'ny ady la politika ny mpitondra fanjakana. Sampandrahara mikarakara ny fivahinianana, tsy misy nitolotra manokana hitarihana mpizahatany vahiny. Tomboko lasy tomboko vavy sy amin'ny kafaliana trano hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny alakamisy fa 12 ny volana novambra ny taona 2024 izao manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany ety ampanimboana aloha dia ampahafantariko ianao fa misy vahiny andray vahiny sampany fampalalam-bavao ny MBS amin'izao alina izao. Fanomboantsika ny vavaoary amin'izao fotoana izao dia ho tanterahina ny sabosy ho avy izao nitatitra ireo solombavambahoaka ny Madagasikara miaraka amin'ny loholon'ny Madagasikara any Antsirabe io fotoana io. Toy ny fitetezam-paritra efa natao moa ity hetsika ho atao any Antsirabe ity. Njava Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malala no mitatitra amintsika makasika izay. Tsy ho topotra miona ny voaka Antsirabe fa ho avy any toerana indray ireo parlementaire sy ny vondrona anao tatitra ho amin'ny vahoaka. Raha ivina dia efa tany Tomasina ireo parlementaire ary totosa soma tsara izany tatitra izany. Tany Mahajanga indray taorin'izay saingy fanampianam-bava ny hita. Efa tany Ambatondrazaka ary navelana anao tatitra mazava ireo solombavambahoaka. Tao Fianaratsoa indray kosa ny farany teo dia noporofon'ny mpitondra fanjakana fa tsy manaja demokrasia izy ireo satria nasaina nosakana mpitandro filaminana ny hetsika. Ny andrandrainy maro dia mba ho totosa pilaminana ary tsy misy fanakatsakana ny hetsika ny Antsirabe ny sabotsy ho avy zao. Delegasiona matanjaka ary ho maro no avy any toerana saingy ny solombavambahoaka no hitarika izany. Ho avy any toerana ihany koa ny loholona miaraka amin'ny vondrona panorama. Araka ny efa natsidiko taminao tany ampanimboana teo ary dia manambahiny tokoa ny fampalalam-bavaontsika amin'izao alina izao ka ny vahintsika amin'izany ary dia ny loholon'ny Madagasikara Ijafetra Randriamanatsoa miarabanao Andriamatolon'ny Madagasikara tonga soa eto amin'ny fampalalam-bavaon'ny MBS amin'izao alina izao. Miarabanareo atao amin'ny MBS miaraba mpanajana ihany koa isika rehetra any tokantrano any manaraka izao fampalalam-baovao izao ary dia mankasitraka indrindra amin'ny fanasana. Araka ny fanarahantsika tao anatin'ny fanadiadiana teo dia nisy indrindra ny hetsika izay ho karakarain'ny solombavambahoaka Tsimma ny loholona izany hoe ny collectif parlementaire miaraka ihany koa amin'ny vondrona panorama izay ho atao any Antsirabe izy io amin'ny sabosy fa 14 ny volana novambra izao. Makasika izay indrindra no horesahan'ny loholon'ny Madagasikara izay tonga mivahiny eto amin'ny fampalalam-bavaon'ny MBS amin'izao alina izao ary inona no tsara ho fantatra makasika izay hetsika ho karakarainareo amin'ny 14 ny volana novambra any Antsirabe izay monsieur le sénateur ary. Endopko ny atongavanay zany makasika ny hetsika atao any Antsirabe io dia ny fanetanana tsika ho avy any Antsirabe. Mariako te amboalohany fa dia ny collectif des parlementaires sy ny vondron'ny panorama ivondronan'ireo antoko politika 5 mahery no anao ny hetsika any Antsirabe. Raha vao miresaka parlemanta izany motsika dia ao anatiny indrindra ny tena horesana ihany dia ny anaovana ny tatitra. Ao moa zany amin'ny maha-parlementaire dia zony ary andraikiny mihitsy ny manao ny tatitra ary dia tatitra ho an'ny vahoaka no entin'ny parlementaire any. Nisy fotoana izay nahitana ny hoe ny député ihany fa ny député sy ny loholona dia tokony manao ny tatitra ihany koa ary pouvoir constitutionnel mihitsy io fa tsy hoe naimponay sy titiny lay vondrona na izahay eo amin'ny collectif manao izany fa tena andraikitra io ary averiko tsara mihitsy zay le pouvoir constitutionnel mihitsy zay misy mihitsy voasoratra ary andraikitra tokony ho tanterahanay. Tsika koa miresaka demokrasia, miresaka ny fahalalahana eto amin'ny firenena dia ao anatin'ny demokrasia mihitsy
ny amelana tokony amelana malalaka ny parlementaire anao ny tatitra ho an'ny vahoaka. Raha ho fitipitiantsika kely monsieur le sénateur ny antsika izay ho ataonareo any Antsirabe amin'ny 7 ny volana novambra io, inona ny tokony ho andrasa ny vahoaka izay tonga anatrika izay etsika ho ataonareo izay ary? Ny amin'ny matatitra azy moa zany dia marina eto fa ny raharaham-pirenena mihitsy iainantsika amin'izao fotoana izao no voaresaka ao. Misy tatitra eo maromaro satria ireo ny député sy ny olona moa amin'izao fotoana izao zay le maha-collectif amin'ny parlementaire an'ireo dia ao anatin'ny fotoam-pivoriana misy zavatra ihany koa niseo teo anelanelan'izay zay tokony ho fantarin'ny vahoaka ka mba tsy tompotrano miony mihitsy ny vahoaka amin'ny zavatra misy eto amin'ity firenentsika ity no anton'izao etsika izao satria raha tsy hiteny dia teo tsika nandalo an'ireny fioboana ireny. Ny zavatra niseho tao anatin'ny fioboana dia zavatra be dia be. Anisan'ny izahay aty amin'ny vondron'ny panorama sy ny collectif des parlementaires mangataka foana ny mangarahara fangarahana ny fitantanana. Manakolazay zay mahakasika an'izay satria raha tsy diso ny kady sy ny tarehimarika anananay amin'izao fotoana izao dia efa mahatratra any amin'ny 900 millions de dollars any kay no fanampiana azontsika tamin'iny Covid iny. Tsara ihany koa mampatsiahy monsieur le sénateur fa anisan'ny mampiavaka nareo parlementaire amin'ny fahefana mpanatanteraka ianareo fahefana mpanao lalàna dia ny fanaovana tatitra ary ny fanaraha-maso ny asa ny gouvernemanta izay mampiavaka anareo tsy toy ny hoe manao lalana toy ny gouvernemanta ianareo fa izay fanaraha-maso izay ary tafiditra ao anatin'ny asa nareo mihitsy ny fanatanterahana ny tatitra izay atao amin'ny vahoaka malagasy. Zay indrindra ary izay no ny isariako ny saitsika kely. Ny sariako ny saitsika dia izao ny zavatra misy eto amintsika amin'ny ahafahan'ireo lay parlementaire manao ny asa ireo dia voatsakatsakana izy ireo dia manontany eto hoe amin'ity firenentsika ity ve zany dia ilay olom-boatendry ny manao ny fanakatsakanana amin'ny asan'ny parlementaire tadidio fa ny parlementaire ny olom-boafidy ny olona manakatsakana azy ny asan'ny parlementaire amin'izao fotoana izao dia ilay olona nitendraina satria hoe mahazo baiko izy ireo. Tena malina tokoa zany tatitra ho ataonareo izany amin'ny sabotsy ho avy izao raha tsy resaka fotsiny mahakasika an'le volabe azon'ny Madagasikara tamin'ny Covid-19 teo iny fa ndeha ho fitiantsika ary ny hetsika ho tanterahinareo any Antsirabe io aiza no atao dia manomboka amin'ny firy monsieur le sénateur? Izy io zany ny fotoana hanombohany zany dia amin'ny 10 maraina. Dia manomboka eo moa zany misy ny fifandiasa mpitenenana ny fanazavana maro samihafa ny kabary zany moa ao anatin'izay misy fanentanana antsika ihany koa zany ao anatin'izay. Ny toerana dia eo avaratsena eo amin'ny Magro zany no toerana ka dia ifanentanana amintsika ampaton'iny tsika manao an'izany ampiresahana amintsika samy malagasy ary tsika afaka mifampiresaka tsara tsy ho tokony ho tony isika fa tsy ho taitaitra mety tsy maintsy misy moa izany ny maramila ny zareo amin'ny sécurité ao anatin'izany fa eto zay dia ampaton'ina mihitsy ary vahoaka iaino ny raharaham-pirenena sy ny fitantanana no angatanay amin'io vahoaka endry ary malagasy amin'izao fotoana izao efa be dia be efa nahitsika nyreny tany faritra rehetra reny tany Fianaratsoa tany Mahajanga misy ary reny sakatsakanjamay toy ny olona dia ohatr'izay ihany koa no mba angatanay eto Antsirabe tsika zany tsy ilay mila raharaha andeha hiady dia na ny fomba hita ifampitenenantsika arany dia ampahendrena ary atsidiko mihitsy tsika manana ny mahamalagasy atsika ny fifanajana aloha averintsika zany miaintsika mpanajana ny fanontaniana ihany koa na ny teny avoaka arany dia hoezahana mihitsy ary rasana amin'ny namana hoe ataovy ampahanajana ataovy ampitoniana lay mahamalagasy atsika no azotseo atsika rehefa mifampiresaka isika. Feno dia feno izay fanazavana mahakasika ny antsika ho tanterahina any Antsirabe amin'ny 7 ny volana oktobra izay feno ihany koa ny fanazavana sy fanentanana mahakasika izay mankasitraka anao monsieur le sénateur ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-bavao ny ambiasa tamin'izao alina izao.
makasitrana indrindra tompoko a dia manentana antsika rehetra any Antsirabe ny fotoanatsika amin'ny asabotsy zao amin'ny 10 ora maraina ao Varantsena fa dia ny firenetsika no jerentsika tompoko manentana antsika tsiraray avy ho avy amin'izany fotoana izany misaotra indrindra tompoko fa toizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao raha nyresaka ny vaovao tany Antsirabe tsika ny teo aloha teo anoizantsika ny vaovao dia ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena dia fivoriana ara-potoana faharoa amin'izao ny antenimera roatontaka tokony hodiniena mandritra izany moa ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 mbola tsy tonga eny anivo ny antenimera anefa amin'izao izay volavolan-dalàna izay araka izao fanadihadiana entiny Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala amintsika izao. Ny 30 oktobra lasa teo no namoaka ity fampahafantarana ity navy eo anivon'ny fiadidinina ny Repoblika fa efa nalefa eny anivon'ny antenimera-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona 2024. Hatreto anefa dia mbola tsy naharenesam-peo teo anivon'ny antenimera mihitsy volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana io. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy an'izany mihitsy tonga amin'ny antenimera-pirenena ary mandanga ny solombavamboaka izay niakatra tamin'ny hainao manjery anankiray izay nandizingizina fa hoe efa tonga ato ny lalàna ny momba ny teti-bola-panjakana ny taona 2024. Miendrika tsy fanarahan-dalàna zany satria raha ny tokony ho izy dia tokony ho vandratsika amin'ny atsipiriany mihitsy ny vola miditra ny vola mivoaka isaky ny ministera vola ampiasan'ny ministera avy fanahtsahana amin'ny programa ny ataony any efa isasaka ity ny fehim-potoana ahafahan'ireo solombavambahoaka handanina ny volavolan-dalàna io aina indray araka izany ny mety hisiany tsy fangaraharana eo amin'ny fitantanam-bolam-panjakana tady anao ampinana mamboly ny malagasy fotsiny rareo amin'ny teti-bolo dia atao safo be matsina mba tsy hahafahan'ny solombavambahoaka tena mikirakira ny zavatra io tena ahitana marina ka io dia mety fiatraikany lehibe zavatra io satria mety tsy tsony ny fatokisan'ireo bailleur de fonds dia tsy amin'ny vola izy dia zay vao raharahabe antsika nefa araka ny fiteneniko tao hoe 520 vola ampiasaintsika dia fanampiana avy any ivelany daholo amin'izay cahier budgétaire na ampindramina amin'izao fotsiny sy na ampindramina izany na fanampiana tsy asiana zanany. Anoizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao dia ny vaovaony sosialy sy ny fandriampahalemana satria dia miamorongatra izay tsisy tatoato izay ny trangana tsy fandriampahalemana tsy teto Antananarivo renivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritra ihany koa azy. Nanao fanadihadiana mahakasika izay androany ny mpanao gazetinay Njavandremahefa sy Andry Rakotomalala. Tao anatin'ny volana vitsy izay ny sesesy ny trangana tsy fandriampahalemana na teto an-drenivohitra izany na any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara. Voasikazy ao anatin'izany ireny trangana fanolanana sy erisetra ranofo mahazo ny zaza malagasy ireny. Tsy lazana intsony ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny alabory sy isan-karazany eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tena misy olana lehibe any amin'ny faritra sy masinanana igny zany amin'ny fandriampahalemana. Dia tena sy mbola nisy atra amin'ny tany sy fazakana amin'izao dia manafika amin'ny dahalo mangalatr'omby sy mbola nisy zany tany amin'ny faritra tena mamona mitifitra isan'andro zany dia fatolo foana zany amin'ny dahalo amin'ny faritra sy masinanana igny dia amin'ny district ny farafangana igny ambanivohitra farafangana igny zany dia tena mampatasy mihitsy zany ny betrakany zany amin'ny ambanivohitra tafiny dahalo iny mahatonga an'izany le fahasariagna tena sahirana be le olana amin'ny faritra iny. Hatreto aloha dia tsy hita izay tena paikady matotra entin'ny fitondram-panjakana amongorana io resaka tsy fandriampahalemana io. Tao ampiasaina amin'ny resaka ady la politika sy ny raha matahora fotsiny ny mpitandro filaminana. Reny anie raha tokony tsisy raha ohatra tena manao ny asany mpitandro filaminana satria misy atao hoe police de proximité dia raha tena mandeha mitetin'ny fokotany sy manao ny asa manao patrouille any anelakelan-trano sy ndretrarehetrany ny mpitandro filaminana miara-miasa amin'ny voamerany fandriampahalemana ny fokotany tena miditra ny fotony dia tokony tsisy reny zavatra reny fa tsy zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia varena aty amin'ny resaka atao hoe fiarovana mpitondra fanjakana amin'ny resaka politika fotsiny ny mpitandro filaminana dia lasa ambany zavatra zany fijereny fotony any amin'ny vahoakana mikasika ny tsy fandriampahalemana.
kosa satria moa efa mandeha mivantana amin'izao ny lalao ifanandrina ny Bariany Madagasikara sy ny Elefanta ny Côte d'Ivoire any Abidjan any, samy manana ny vinavinany na ny pronostika moa ireo mpakafy baolina kitra malagasy mahakasika izay lalao izay. Samy efa manomana ny fety ihany koa ny isa-tokantrano hiatrehana izay baolina amin'izao fotoana izao izay. Mahakasika izay indrindra no entintsika ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity tateriny Nambiny Soavelo Sitraka sy Tahiry Niaina. Efa samy miandrandra ny fandresen'ny ekipa pirenena avokoa ny malagasy rehetra, indrindra ireo mpakafy baolina kitra manoloana ny lalao ifanandrinan'ny Bariany Madagasikara amin'ny Elefanta ny Côte d'Ivoire amin'izao oro izao. Samy nanana ny vinavina ny tsirairay eo amin'ny samy mety ho azon'ny Bariany Madagasikara amin'izay lalao izay. Raha pronostika aloha dia maharesy eo amin'ny roa ray eo tsika. Roa ray amin'ny Madagasikara ny roa dia amin'ny Côte d'Ivoire ny ray. Ny anahy manokana aloha ny tranonay dia mialetsy za amin'ny roa dia karakara zikely dia mijery kely. Roa ray. Atsika ny roa anazy ny ray. Zao na ho amin'ny efatra mody dia efa miroa zay dia efa manomana dia mbola mandehandeha mesenasena kely sy ny karazany. Roa ray. Ny Barea mazava ho azy amin'izao poziko izao. Roa 0. Amin'ilay baolina moa Barea sy ilay Côte d'Ivoire Elefanta. Elefanta zany teto Madagasikara efa narisitsika foana fa mitindra ny toro akty izy vitantsika roa 0 io. Raha tsy ahivina dia nandresy tamin'ny isa efatra no roa isika tamin'ny lalao ny fanandrinana tamin'ny Esperance Swift tamin'ny 7 volana Oktobra teo. Resy tamin'ny isa 2 kosa isika tamin'ny lalao ara-piralaina tamin'ny Burkina Faso ny 12 volana Oktobra teo. Ny tanany laharana 70 teo amin'ny laharana maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ary tafiditra tao anatin'ny top 20 raha ny teto Afrika manokana. Fa ivadika eo amin'ny pejy ny fizahantany kosa indray isika amin'izao fotoana izao ary dia mijanona amin'ny sarany tamin'ny taondasa ihany ny volalohan'ireo mpizahantany vahiny izay ho avy eto Madagasikara. Hiala sasatra moa izany mazava ho azy. Tsy mbola misy anefa ny namandrika toerana eny amin'ireny sampan-draharaha mikarakara fivahinanan'ireny na ny agence de voyage. Raha vora Zafy Mahenina Manora Andriamalala. Nahita fasana vokatry ny Covid-19 ny tontolo fizahantany raha oharina tamin'ny taondasa 50 isanjato ny famandrea-toerana teny amin'ireo sampan-draharaha mpikarakara fivahinianana nandritra ny fotoana toy izao. Fizahantany manokana dia fantatritsika zao fa midy daholo ny sisy tany noho izany tena tsisy mpizahantany mihitsy zany aloha hatreto anay ao amin'ny sehatra ny fizahantany tena tsy nisy mihitsy tamin'ity taona 2024 ity. Tsy misy nitolotra manokana ho andreo vahiny ho avy eto amintsika noho tsy fampinitosika avy amin'ny fanjakana nampiny orinasa tsy miankina mba tsy hiditra faty antoka ireo sampan-draharaha mpikarakara fivahinianana voatery mitazona ny sarany tamin'ny taondasa izy ireo. Satria moa izay ao amin'ny fikambanan'ny tour opérateur matianina ihany efa mifampiresaka izay amin'ny atao hoe ny trano fandraisam-bahiny sy ireo mpikirakira rehetra eo amin'ny sehatry fizahantany dia izahay zany hatreto aloha dia miezaka hoe tsy hanovan'ireo tolotra na tolobidy io na misy tolotra vaovao dia hotazonina zany ny tolobidy tamin'ny taona 2024 no efa nitazominay tamin'ity taona 2024 ity ary mbola hotazominay amin'ny taona 2024 ny Madagasikara zany raha avy any ivelany ny resahana dia eo amin'ny ataontsika foana hoe olona roa matetika makaty misy ihany koa ny groupe fa amin'ny ankapobeny zany dia eo amin'ny €20 isan'andro eo no tokony ho lanin'ny olona ray eto Madagasikara dia ampitomboana 5 izay na ampitomboana 10 arakaraka ny andro hijanonana eto. Mpizahatany Eoropeana amin'ny ankapobeny no betsaka mitsidika eto Madagasikara isan-taona manaraka ny teratany sinoa sy ny hafa. Mijano eto amintsika 10 andro ny ankamaroany tokantranon'Anarivo no mivelona amin'ity sehatra ity olona napetraka nefa tsy fampindro fotra-avitrasa mamaly ny filan'ireo vahiny eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana izay fahavalo ny fizahantany. Ijanona eo amin'izay tontolo ny fizahantany izay hatrany isika dia manomboka miroborobo amin'izao ny fizahantany ato anatiny noho ny krizin'ny Covid-19 tsy nisy sarambabeba-bahoaka kosa nefa no afaka mahatakatra izany fa misy ihany na izany aza ireo fianakaviana mieritreritra ny hiala sasatra kely any amoron-dranomasina taorian'izay fibohana 7 volana izay. Ravy Zafy Mahenina sy Manora Andriamalalatrany. 7 volana mahery kely tao anatin'ny fibohana ny vahoaka teto Andrenivohitra. Betsaka no maniry ny ala sasatra kely ivelana Antananarivo monjo morontsiraka amam-bolana maro anefa ny fiomanana arabola tsy latsaky ny 10 hetsy ariary no manana ho ana fianakaviana iray. Eritreretra ny anao vakansa mihitsy amin'ity taona ity na voalohany taona
mba hoe ialana am'le hoe confinement mety tsy misy budget manokana zany tokana ao amin'ny zaresaka hoe vacances zay. Misy ireo isafidy andeha taxi borosy ary matory any fianakaviana rehefa andeha hiala sasatra kely kokoa ny fandaniana ho an'ireo isafidy anantona sampandrara mikarakara fivahinianana na agence de voyage kosa somary manatombo kely ny volaloha manodina 5 alina sy 4 hetsy arisan'olo eo izao ny 4 andro telo hetsy ariary eo mandritra ny 9 andro any Mahajanga manodina 9 hetsy ariary ho any Anosy raha 7 andro na ihany koa ho any Andasibe 4 andro amin'ny sarany 5 arivo sy 4 alina sy 1 hetsy ariary. Ataoko hoe tao anatin'izay confinement zay dia tena tady niezaka mihitsiny zany isika malagasy hoe te hitady toerana te hivoaka kely hiala ny Antananarivo zany na ny toerana hafa tsy voatery hoe eto Antananarivo. Ny tomobile anay aloha dia ferana zany satria mbola araky ny anara-pahasalamana koa moa zany tsinona le tena mora indrindra zao eo amin'ny 5 alina sy 4 hetsy zany hoe io 4 andro sy 3 alina ny olona anankiray tafiditra ao anatin'io daholo ny trano andraisana any ny toerana ny transport mandroso sy miverina ny activité rehetra atao any toerana ny sakafo maraina atoandro hariva. Tsy voaresaka matetika ny fizahantany ato anatiny manomboka miroboroba nefa ity sehatra ity ataoriana ame anara-pahasalamana miankina amin'ny fahavidin'ny tsirairay ihany anefa izany eo ihany koa ny famporosiana ny teratany malagasy hiala sasatra. Eo amin'ny lafim-baovao fahatanteraka kosa indray dia andro maneran-tany ho an'ny pneumonie ny datin'ny androany 12 ny volana novambra ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ary no ampafantarina anao izany aretina pneumonie izany inona ny mahatonga azy ary inona ihany koa ny manahoana ihany koa ny fisehony sy ny fisorohana azy. Nambinitsoa Velositraka tahiry aina. Isan'ny aretina mahafaty olona betsaka indrindra maneran-tany ny pneumonie. Ny antotanisana avoakan'ny OMS dia mampafantatra fa zaza latsaky ny 5 taona miisa 2.9 tapitrisa no maty ny pneumonie isa-taona maneran-tany. Izany hoe zaza ray no maty isaky ny 20 segondra. Mora mifindry ity aretina ity ary azo avy amin'ny otrika aretina antsoina hoe pneumocoque fa misy koa ny tsimboka aretina sy ny olatra izay mety hamparitaka azy ankoatra otrika aretina io. Any amin'ny tratrany miatreka voalohany ity aretina ity ary mahery lavitra noho ny kodavareny sy ny raboka izay mazana afangaron'ny olona amin'ny fisehony. Voalohany dia tapitapoka be ny pneumonie zany début brutal fa tsy ohatran'ny tuberculose misoko miadana na ny cancer dia marary ny ila tratran'ilay olona anankiray dia lasa takany hoe frisson lasa amin'ny mangatsika be tapoka dia aveo izy mafana be tapoka manao hyperthermie 39 na 40 degré le olona ray dia ny tena ahafantarana anazy kokoa dia rehefa mikohaka le olona anankiray dia mitarany hoe marary be ny tratrany tout douloureuse manarak'izay dia lasa mikohaka izy dia mikohaka miamazy ireo dia rehefa miteny le olo dia lasa migoboka amin'ny feony ohatran'ireny miteny any anatin'ny tuba reny hoe isan'ny mahatonga amin'ny pneumonie ny fihiboana amin'ny toerana tsy ampirivotra sy ny fampiasana climatiseur na ventilateur matetika. Eo koa ireo olona mpisotro toaka sy mpivoaka sigara ary tsy ampy sakafo na tsy misakafo amin'ny ora ara-dalàna ary indrindra ireo olona manana hery fiarovana marefo sy 7 taona no miakatra ary ny zaza latsaky ny 5 taona. Critère de référence zany raha vao miseho ty zavatra tony dia tokony ampidirina any hôpitaly aingana fa tsy lalaovina any tokantrano. Voalohany lasa sepitra be ilay olona miaingana be ny fiainan'le olona indrindra ny ankizy kely. Manarak'izay mety misy milepilepina eo amin'ny tratrany eo hoe manao tirage intercostal dia eo manao misy mivonto be ny lalana ndra eo amin'ny tendany eo mety iseho ny signe na insuffisance ventriculaire gauche dia manarak'izay raha vao te tsy mahatsiaro tena koa ilay olona na io mamay be dia toetina aingana any amin'ny hôpitaly. Fisorohana ny pneumonie dia tsotra be ny fanaovana amin'ny madio ny tsy fandotoantsika ny tontolo iainantsika. Ireo olona efa manana areti-tratra atao ny soika ny tena lasibatry ny pneumonie mila manantona ny tombo-pahasalamana farany izay aingana indrindra rehefa miseho ireo fambara voalaza mipitsabo mikasika ny pneumonie ireo mba hisorohana ny fianaky ny aretina manerana amin'ny vatana sy ny fahafatesana. Hoe ny Ambotrimanjaka eny sika amin'ny toy ny vaovao manaraka ity satria dia misy indrindra ny tatitra ny entiny be ny tanàna mahakasika ny fampandrosoana sy ny fampivoarana ny tanàna n'Ambotrimanjaka. Nzava-Andre Mahefa no teny an-toerana naka ny sary kosa Andry Rakotomalala. Komina iray fantadaza amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny komina Ambotrimanjaka. Na dia nandalo fotoan-tsarotra aza ny mponina nandritra ny fihiboana dia hitantaratra trano ny fandrosoan'ny ny tanàna amin'ny alalan'ny fandoava-ketra sy ny fifampitsinjovana eo amin'ny be ny tanàna sy ny vahoaka.
targetra ny be ny tanàna ny fijerevana akaiky izay tena marary ny vahoaka ny fotony ny fampandrony rany dia tena fototra amin'ny tambary io ao anatin'izany koa ny fikarakarana azy zany nanomboka tany fampidirana rano ny fanetsana fikarakarana ny lakany rano zay manondraka tambarina Ambotrimanjaka ao anatin'izay mezaka koa zany zay resaka fampandrony ny fanatsarana sy fanamboarana ny lalana ato anatin'ny commune Ambotrimanjaka zay tsy nisy fanatsarana sy fanamboarana intsony atao anatin'ny taona maro tamin'ny 977 zany nisy nikitika farany lalana eto Ambotrimanjaka dia ezaka miaraka mpanontsaina zany anamboatra ny reny lalany reny na dia eo zany efa izany dia misy ihany ny sakana madinidinika amin'izay fampandrosoana ny tanàna izay hatreto mantsy dia niezaka ny commune samy irery no nentana nampandroso ny tanàna mbola tsy nahazo tolotra mbola tsy nahazo fanampiana commune Ambotrimanjaka avy any am-potoana fanjakana zay evena hoe anaovana antsoavy koa zany hoe mba omeo azy tokony anjarana Ambotrimanjaka tena herina Ambotrimanjaka ihany aloha zany no iankirany sy ahafana manatanteraka ny asa zay evena hoe Ambotrimanjaka zany nakarama mampiasa n'inona zay tsy mba manana zantsoso zany fa miezaka aloha zany zay hoe mampandeha ny commune Ambotrimanjaka amin'ny herin'ny commune Ambotrimanjaka hatreto izany eny Ambotrimanjaka ihany isika amin'ny ity toy ny vaovao manaraka ity saingy lafim-baovao ny tranga mpiaramonina kosa indray dia nirotra vao maraina manoloana ny bureau fokotany ao fiakarana eny Ambotrimanjaka eny ny mponina androany nitaky ny marina mikasika trangana fanolanana iray fanadiadiana eo amin'ny sary ny Mathieu Princy fokotany fiakarana commune Ambotrimanjaka nitangorona vao maraina ny mponina tsy nanaiky ny tazomana ireo fitolavo voalaza fa nanolana zazavavy kely iray tsy mitombony izany ony se fokotany fa endrikendrika fotsiny ihany ny antony tangorona ny olona eto zany dia le endrikendrika nahazo an'ireo ankizy izay nisamborin'ny polisy vao maraina teto amin'ny fokotany fiakarana nefa tsy nampilaza anay fa tonga dia foiny le ankizy nefa ireo ankizy ireo raha ny tena izy tsy meliko ireo ankizy ireo satria araka ny feo ary misy pirofo fa hoe efa naolany ray ny dadatoany zany ikala kely io taloha dia zay fokotany idirany izy ireo zany dia ratsy fiarahamonina foana izy efa teto aminay izy taloha dia niala dia mifindra indray tana fokotany hafa dia niala dia sao ndray veriny eto aminay dia manao an'izao action ataon'izao dia malahelo zany reto fokon'olona amin'izany fanendrikendrehany zany satria zaza tsy meloka misy tena hoe adaladala mihitsy ny ara le ankizy tsy mahalala an'izany le hoe fanolanana an'izany dia fito taona ny lehibe indrindra tamin'ireo ankizy voalaza fa nanolan'ireo ary enina taona ny kely indrindra omaly no efa nosamborina tety fiakarana ary nahiditra tany amin'ny fitaizana zaza maditra izy fitolahy manamafy ny endrikendrika ny zokin'ilay voalaza fa nanolana le izy zany tompoko ny zavatra tena misy amin'le izy endrikendrika fa tsy zavatra marina le izy dia ny olona eto amin'ny fokotany eo manodidina ny fiarahamonina anay tsy tia anazy fa ny teny hoe asorina miala amin'ny fokotany izy amin'izany toetrany izany dia nananaro ankinina amin'izany izy dia lasa mifananolana daholo le ankizikzy kely eo manodidina ireo ankizy ireo nefa tsy mpiara milalao fa samy manana ny kilalaony ireo ny zandriko anankitelo mianaraka ny dadanay mandeha mikaramo tsy tety antoerana ny renin'ilay ankizy vavy voalaza fa voaolana tamin'ny fotoana nandalovanay fantaro ary ny sazy miandro mikasika trangana fanolanana ankizy lasaky 5 taona asanterivozina 10 ka hatramin'ny 20 taona fanolanana vehivavy bevoka asanterivozina 10 ka hatramin'ny 20 taona fanolanana olona ampy taona mampigadra 10 ka hatramin'ny 10 taona tsy fitoroana trangana fanolanana mampigadra 2 volana ka hatramin'ny 3 taona mety mbola iamplamanda ireo sazy ireo tsy azo ekena ny raharam-pihavanana amin'ny resaka fanolanana ary miditra amponjavonjy maika avy hatrany izay voaroroy mandra-piandra ny fitsarana tsy azo ekena ny fahazoana fahafahana vonjy maiky andeha ho any fianarantsoa kosa isika amin'ity toy ny vaovao manaraka ity dia misy mibodo ny tany vondron'olona ifotony anisahana vela commune Andranovorovato any fianarantsoa any amin'izao nisy ny antokony olona milaza azy fa mahitahita milaza ihany koa fa azy io tany io mitaraina noho izany ny vondron'olona ifotony mikasika ny angom-baovao nataony namana Bagy Sandriananja MBS fianarantsoa tsy ny asan-dahalo ihany no mampiororo ny tantsahana ny tambanivohitra amin'izao fotoan'izao fa eo ihany koa ny fipidoana sy fakana ny fananan'izy ireo ankeriny noho ny fahafantaran'olona sy fahafantarana manam-pahefana amin'izao fotoan'izao anisan'ny tratran'izany tsindry zany ny zareo avy ao amin'ny fokotanin'ny sahana vela commune Andranovorovato ary ny fokotany iray manontolo mihitsy no hiaran'izany tsindry zany avy amin'ireo olombitsy izay milaza fa mahafantatr'olona sy mahalala mbaratonga maro isan-karazany efa nisy ny fotoana ny vondronan'ny fokon'olona ka nanamborana ny reto olona izay mibody tany reto
tonga teo amin'ny fitsarana ny raharaha voatazona folo andro tany am-ponjy izy ireo saingy nivoaka indray ary rehefa nivoaka dia nivadika ho fampirorona tokoa izany fidirana am-ponjy zany ka ity farany indray no naniraka ny mpitandro ny filaminana anambotra an'ireo olona maromaro izay mijoro sy mitazona ny heviny ary vonona hiaro ny fananany eo amin'izany fokotany zany efa nisamborona ifokony tagny izy tamin'ny 17 oktobra teo dia nidoboka am-ponjy izy dia 10 andro fotsiny izy tagny dia afaka ity amin'ny 19 teo dia nomeny mpisara sazy izy ny hoe 2 taona sazy mihatona sady mandoha vola 5 tapitrisa mipody aminay fokon'olo nefa mbola mihizigizy miheviny ihany izy iolanareo dia tsy manaiky mihitsy izy fa nampanamborony tagny koa reto vovoaka reto misy enina mianaka reo olonareo nampanamborona tagny koa miditra vélo nampidina tegna amin'ny polisy natao ketegny ny androany ka izao no tena mampalahelo anay rangahy io dia mihizingizigny amin'ny volany misaingy manam-bola io fa tsy fantatra aloha zay tolorany volany agny amin'ny zay rehetra taony agny fa dia agnahy ho tsinitsinina aminazy fa sahalan'ny volany raha ny resaka fananantany no sy teny dia tafiditra ao anatin'ny vina ny filopirenena tokoa izany nandritra ny fotoana ny fampielezan-kevitra tatoato anefa miamitombo andrahoan'alina ny olona mitaraina sy manana olana amin'izany resaka fananantany zany miverimberina matetika ihany koa ny filazana sy fahenona fa mahafantatra olona maro isan'ambaratonga ny ropobodo raha izany tokoa ny misy ho aizany afarany vahoaka tsy mandaty arona atody miadam-bato moa ireo vahoaka fa nazanaty zany tsy misy mangataka voate maina hoy ny fomba fiteny malagasy zay ny vaovao azona tolotra avy ty fianaratsoa bakisandriananja ho an'ny MBS raha izay ny vaovao tany fianarantsoany dia ny majanga kosa indray moa dia very ny batery ny fiarany commune ka ny mpiasa nonoterena anao tsy papaika anoloana izany batery izany sy mitatitra ny ahian'ny mpiasa ny commune ary samy mamonjy MBS majanga batery ireo ho an'ny fiara lehibe fianaro faky eto Mahajanga no very tsy fantatra ny nakazy hatreto dia mitaraina ireto mpiasa eto ny commune Mahajanga misehatra amin'ny alalan'ny fanamboarana fiara fa izy ireo no nivery ny tompony andraikitra fa naka izany hatreto ihany koa nefa dia mandeha tsy papaika 4 ariary isan'olona anefanana izany batery izany mitaraina izy ireo fa tsy izy ireo no nakazy fa mety ho lafa naka an'izany batery nyreto fiara iny commune urbaine na Mahajanga ireto raison d'être zay ndio fundi pana batery ino antony zay manjara nefa bojol raha io saka tsy moaninay tsy nangalarinay mandoa 200 000 par tête ianao cotisation de payer raha io mandeha amin'ny fondy zay fa zay nagnano azy izy mbo zagnaro mbo mahita azy ndraiky raha nazy zay io concerné rapeo mandeha fondy tsy zany tena nangalana azy ola tsy hainy izy hatreto e ka le tobily lehibe zany voasasa tsy voasava mivoaka tsy voasava tobily zegny le rano mampalainy zay tobily lehibe aty boeto lehibe nareo mandalo kamy vavady majery aty mandalo lehibe matetika tobily autorité sepinakay anovan'olo action plaque rouge ndeka ino anaovana ndesady jamala anaovana raha tsy manjary mana action kindremasa dia hitan'ire police municipal hoe i lehibe ndraiky io meradoa i directeur raha ty tobily zéro jusqu'au dingy piaraminadogata tsy savana kele zay tsy manatsiky ve zay nde samboraka be nde orogorogona amin'ny tribunal zay koa mizaha tsy ataonay zay tsy ndedirany efa ny raha facture ty tsy nenareo fa iny vidinay zay tsy zay vorogoro efa ny le raha efa miditra tanteraka ao anatin'ny fotoam-pahavaratra isika eto Madagasikara amin'izao raha ny nambarany sampanampamantatra ny mety toetry ny andro kosaka ny orana nanomboka omaly ary mety sitraka ny vaovao voaray hatrany nambinitsoa velo sitraka tahiry ny aina raha nambarany teo anivon'ny sampanampamantatra ny mety toetry ny andro dia hiakatra ambony dia ambony ny maripana ny asabotsy izao any amin'ny faritry Menabe sy ny faritra Atsimo andrefana ary hatratra amin'ny 17 degré celsius izany volazany koa fa misy rindrin-drahona lehibe ao Atsimo Madagasikara ka manakorotana ny atmosfera izay fambaran'ny fanombohan'ny fotoam-pahavaratra eto amintsika ho an'ny rapitso dia ho maina ny andro ary isaka miatsinanana ny orana fa isy orana tandrifin-drahona ihany ny alina manoloana izay orana izay indrindra dia fahita miranty manerana ny tsena ireo karazana arorana sy elo ampiasain'ny olona mandritra ny fotoam-pahavaratra ny elony ankizy zao manodidina ny 40 000 ka hatramin'ny 60 000 pera manodidina ny
amin'ny 55 hatramin'ny 75. Mbola tsy misy mividy nomboko eo amin'ny volana oktobra eo ka hatramin'ny volana desambra eo ny tena mandeha ny 75 dia 100 000. Amin'izao zao tsisy tsena mihitsy fa ny olona zao la vola impera 75. Indray ary herinandro tsy mandray volana ary zato ary. Efa nomboka omaly kanerana nosy ny orana ary mbola mitoy androany zany. Eo koa ny fahitan'ny mponina afa tsy mbola nisy fanamboarana lalana indrindra ny eto andrenivohitra na efa nisy aza amin'ny fampanantenana afa tsy maintsy vita ny lalana mialohan'ny idirana ny fitaopahavaratra. Amaranantsika ny vaovao amin'izao alina izao tahaka ny mahazatra dia ny vaovao maresaka iraisam-pirenena tondraka be ny rano amin'izao any Filipina any mbola tsy voafehy ny valanaretina Covid-19 dia efa izao sahady ny loza mahazo an'ity firenena ity. Asinandria malala tokra marolahy. Tsy tafiditra tanteraka atao Filipina ilay rivo-doza avy amiko saingy toy izao ny fahavoazana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tondraka ny rano, simba avokoa ny fotodrafitrasa sy ny fananan'olon-tsotra sy ny birao-mpanjakana sasatsasany. Tsy mbola fantatra mazavatra eto nisan'ireo namony aina sy ireo tsy hita popoka noho ny fiakarany ranotampoka. Tapaka efa andro maromaro ihany koa ny herinaratra noho ny fatapahan'ireo andrin-jiro mitondra ny herinaratra raraka ny vaovao avy any toerana hatrany. Namindra toerana ireo olona any amin'ny toerana azo antoka ihany aloha hatreto ny fepetra ny resa fitondram-panjakana any toerana. Raha tsy aivina dia tao anatin'ny telo herinandro monja dia rivo-doza telo samihafa namely amin'ny Filipina ka sahirana tanteraka noho ny loza miatra na ny vahoaka na mpitondra fanjakana any toerana. Dia iny vaovao tany Filipina iny ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao mankasitraka anao. Nanaraka izany hatramin'ny farany hatramin'izao aloha dia mbola aotra ny ohatra ny baolina ifanandrina ny Bari any Madagasikara amin'ny Côte d'Ivoire amin'izao fotoana izao. Ny antenantsika dia hivoaka mpandresy hatrany moa isika miara-manohana ny Bari mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray tompoko.